Nahaliana olona maro fe indrindra fa ireo vehivavy ilay trano eva iray tetsy amin'ny hetsika la Grande Braderie de Madagascar tetsy Mahamasina tolotra fa kely tokoa no nomeny mitazona ity trano eva ity satria dia fitaovana iray fampiasa amin'ny fanesorana ny tavy eo ihany koa ny fitaovana fanorana analana aretina maro no isan'ny narantina amidy ihany koa teo anivon'izany trano eva izany. Isan'ny nahasarika ny olona maro teto amin'ny hetsika la Grande Braderie ny teo amin'ny stand numéro 21. Tolotra hafakely no nomen'ireo mpitazona ny trano eva ka isan'izany ilay solomaso manotra ho an'ireo olona marary andolava na ihany koa ireo vizana ny maso na marary maso lava. Ny tena nahasarika ny olona ihany koa dia ny fehikibo-terapia izay manampy amin'ny fanenana ny vatana. 3 andro eo dia afaka ny atavezana. Vokatra vaovao zany izay tena mbola tsy fahita ilay izy ary olom-bitsy no mahafantatra anazy kanefa toko izay mampahafantatra ny hoan'ny olona rehetrarehetra olona daholo ny gaine thérapie massage. Ty gaine thérapie massage ty zany tena nahitanay voka tokoa satria faritra maro ny fatetezinay teto Madagasikara, Fianarantsoa, Ambositra, Antsirabe izay nahitanay tena vokany tena 100% résultat an'ilay izy dia izy ty zany gaine thérapie izy ty izay tena mampiena ao anatin'ny fotoana fohy ho antsika vehivavy izay manana problème amin'ny tavy amin'izao fotoana izao te ihena ianao dia ianao toetra matetika nefa tsy mety mena ty gaine ty matièran'izy ty misy nefa spécial amincissant. Afa-po avokoa ireo rehetra nampiasa ny thérapie massage isan'izany ireo avy any amin'ny faritany izay tetezin'ireo tompon'andraikitra mikirakira ny thérapie massage. Zava-misy any Fianarantsoa zany izay zao voaka Fianarantsoa tonga dia Antananarivo mihitsy manara-maso an'ity fitondrana ny fivarotana an'ity solomaso thérapie gaine thérapie thérapie massage ty raha ho an'ny vahoaka Fianarantsoa manokana dia isany atao hoe fahombiazana tanteraka satria anarivony mihitsy ny voaka Fianarantsoa vidy an'ilay solomaso ny gaine thérapie dia thérapie massage indroa zay no tany Fianarantsoa ary isaky 20 andro mifanesy no natokavatra tany Fianarantsoa maro dia maro ny olona nijoro vavolombelona tamin'ny fampiasana ny solomaso indrindra satria nisy olona voan'ny sinusite nisy ihany koa olona hoe tsy efa tsy nahita taman-taonany maro mihitsy nampiasana izy tao anatin'ny 15 jours ary dia nahita fahombiazana. Natao indrindra ho an'ireo olona avy niaran'ny loza na ihany koa taizana aretina toy ny lalandra tapaka ary manampy betsaka amin'ny fahasalamana ity thérapie massage ity.